Manana ny ambarany ireo mpandrara-parinjara solika mikasika ny famatsiana solika ny orinasa Jirama. Araka ny nambarany teo anivon'ny Total dia nisy mifanarahana hita niaraka tamin'ny fanjakana. Ho an'ny Total manokana, iray amin'ny orinasa mpamatsy solika ny orinasa Jirama. Tsy misy ny olana amin'ny famatsiana ny Jirama araka ny nambaran'Andriamatoa Laurence Touf, tale generalin'ny Total. Efa nisy hoy izy ny fifanarahana tamin'ny tompony ndraiky mpanjakana. Raha ny fanazavana ny eton'ny tale generalin'ny orinasa Total dia ny alakamisy lasa teo ny tonga ny samby mpitondra solika ary nanome tokony mpanjifa izy fa tsy hisy ny fikorontanana ny fitsinjarana solika manerana ny nosy. L'approvisionnement de la Jirama il est couvert par plusieurs fournisseurs et il n'y a pas de problème. Le dernier cargo est arrivé jeudi dernier et le cargo décharge et les produits remontent sur Canard. Donc il n'y a aucun problème à la Jirama. Pour la fourniture de carburant, il n'y a pas de problème. Il y a des accords avec les administrations, donc il n'y a aucun problème. En tout cas, avec Total, il n'y a pas de problème. Raha nametra-panontaniana momba ny anatanterahana fanajiajiana ara-pitantanana na ny audit ny eo anivon'ny Jirama dia nilaza amin'ny tale generalin'ny Total fa toy ny orinasa rehetra lojika raha toa ka misy izany fanajiajiana izany. Ny orinasa rehetra hoy izy dia natotosana izany avokoa toy ny orinasa Total izay nandalo fanajiajiana ara-pitantanana ny volana Martsa sy ny Aprily lasa teo. Je pense que toute société, je vais dire, doit recevoir par moment des audits. Pour vous donner un exemple, Total Madagascar a été audité en mars et en avril. Donc je pense que ça fait partie du parcours normal d'une société économique et qui opère dans un pays. Mikasika ny mety hidiran'ny orinasa Total ny fitrandrana solika eto amintsika dia nilaza Andriamatoa Laurence Touf fa azo heverina ny roson'ity orinasa ity amin'izany. Saingy hatreto dia mbola mijanona amin'ny fikarohana aloha no tanterahan'ny orinasa.